Alléluia. Falmerabanao ndray izay eto amin'ny fiangonana Crostombasia Madagasikara amin'ity marainan'ny zoma fadimy amby roapolo ny volana Jolay ity. Amin'ny fifaliana indray ny zarainay anao ny rapsodia ny famarinana androany izay mitondra lohahevitra hoe Raiso Isan'Andro ny Hery Avy Amin'Ny Fanahy Masina. Ten'Andriamanitra izay jerentsika dia ao amin'ny jaona voalohany toko 4:4 izay milaza hoe anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Amen. Ho fanazava lelan'Andriamanitra hoe iray amin'ireo fomba ahafahanao mihazona ny vatanao ho salama mandrakariva ny vavaka amin'ny fanahy izay manome hery avy amin'ny fanahy masina matetika ao anatin'ny vatanao. Hoy ny Baiboly hoe ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Ao amin'ny Romana 8:12 ahitantsika an'izay tenin'Andriamanitra izay. Olelan'Andriamanitra hoe midika izany fa ny fanahy masina dia mamelona sy manome hery ary mamelombelona ny vatanao. Rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia ny fanahy masina ao anatinao no anetsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny fanahinao. Tampokeo dia ahitanao ivezivezy eraky ny trano ianao sady manambara hoe izao dia avy amin'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra aho, ilay lehibe indrindra no mitoetra ato anatiko, miditra ao anatin'ny singa rehetra amin'ny rahako, amin'ny vatako, ny taolako rehetra ary ny sela rehetra amin'ny rahako izy, mameno ny lohako sy ny tanako ary ny tongotro, manenika ny foko, ny rahako, ny avokavoko, ny voako ary masoko, feno tanteraka an'Andriamanitra aho. Halleluja, halleluja. Atao foana izany isan'andro izy lelan'Andriamanitra, mitenena amin'ny fiteny tsy fantatra dia afatoy amin'ny herin'Andriamanitra, mivezivezy matetika ny tenanao manontolo ny sainao. Mitohiza foana manambara hoe hery ambony natoraly manjaka amin'ny vatako ary ny hery fanahy masina mamelombelona, tsy manan-kery amiko ny aretina tsy manan-kery amiko ny aretina satria manana fiainana mandrakizay aho, tsy mihontsina amin'izay soritra aretina na ireo toe-javatra hafa aho satria ny fiainako no fandresena izay entina maharesy izao tontolo izao, miaina ny fandresena isan'andro aho. Halleluja, halleluja. Ahitseo ao amin'ny fanahy masina tahaka izany foana ny tenanao, mitenena amin'ny fiteny tsy fantatra ary ambarao ny tenin'Andriamanitra mandra-pahatonga ny vatanao manontolo iovitrovotra amin'ny herin'Andriamanitra ary ny tontolonao ara-panahy dia feno hery avy amin'Andriamanitra. Izany no fomba ifehezanao no zavatra ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Tsy misy dikany izay mitranga manodidina anao, na aretin' izay na aretin'izy na aretin'izy, tsy mihontsina amin'izany ianao satria no atanjahana sy nampitafiana hery avy amin'ny fanahy masina ianao. Feno herin'Andriamanitra ianao sy fahaiza-manao anjaka amin'ny heriny ary anjaka amin'ny hery maizina sy ny toe-javatra mitranga rehetra sy ny toe-javatra manahirana anao rehetra. Amen. Mino fa takatrao izay tenin'Andriamanitra izay hoe amin'ny alalan'ny fitenenanao amin'ny teny tsy fantatra dia anisany manome hery ny vatanao, mahatonga anao salama, misalama hatrany. Ka mitohiza izy lelan'Andriamanitra manao andro fanekempinoana ireo amin'izao fotoana izao ary ny raha resy lahatra an'izany ianao dia manasanao za anao an'izao vavaka izao izay ilaza dia ianao amerina azy ampandresin-dahatra. Ray malalo misaotra noho ny